aminareo ry avana ny fahasoavan'ny tompo. Sokafy loatsika ny filazantsara araka ny Lioka toko 9 ny andininy 2 ka hatramin'ny 10. Lioka toko 9 andininy 2 ka hatramin'ny 10 fa amin'izany no akatsika ny afatry ny tompo amin'ny tianody. Fitona ihany ry avana ny ambara eto tao amin'ny fary ny Galilia no niseho ity tantara ity. Efa mbiariva ny andro niondrana an-tsambokely Jesoa sy ireo mpanaladia azy. Jesoa mihitsy eto no niteny hoe andeha sika hoe ny ampita araka ny andininy 2. Azo ambara fa efa rera-dasa Jesoa, olombelona koa mantsy izy, dia natory tsy manana iah izy, tsy natao hatrany loza, natao anatin'ny sambokely. Tao anatin'izany nefa no nisy tafio-drivotra tampoka, ka efa nila ho safitry ny alon-drano ny sambokely. Azy inona fa efa nanao izay faraheriny ireto mpianatra ireto mba hivoahana amin'ny loza, saingy tsy tafavoaka izy hany faraheriny dia namoa an'i Jesoa izy. Raha isika avy nanao hevitra amin'ity dia ny hoe ny olona miaraka amin'ny Jesoa, ny olona miaraka amin'ny Jesoa Kristy. Hozarentsika telo zany toriteny zany, fa alohan'ny fizarana voalohany ary anao hira 2 avy hatrany reto Sampana Sekoly Alahady, hira vao ho anao ry tompo. Izahay ry tomporay tsito vory eto izao vonony deranao voavonjindray fahasoavana toko nao izanao lay tokanao kuvetesinay ny hira vaovao hitsenana ianao lay mpanjaka tomponay nafanay mpamonjanay kuvetesinay ny hira vaovao hitsenana ianao lay mpanjaka tomponay nafanay mpamonjanay.
hira vaovao hitsenana ianao lay mpanjaka tomponay na fanay mpamonjy anay.
ny olona miaraka amin'ny Jesoa ry havana dia mety isedra ny zavatsarotra araka ny andininy fahatelo amby roapolo mampiseho fiainantsika miaraka amin'ny Jesoa ry havana izao perikopy zao andesika ho ny am-pitan'ny fariho izy zany hoe endriky ny fiainantsika andavanandro zay mizotra maraina atoandro hariva mandra-patonga amin'ny fahafatesana mandra-patonga antsika ny fiainana mandrakizay zay sedrain'ny olana maro tafio-drivotra topatopanonja isan-karazany zao nefa nitsarovy matoy rety mpanatra reto a niondrana an-tsambokely dia nohony zany tenin'ny Jesoa zany izay mibaiko azy ary zany tenin'ny Jesoa zany no ankatoaviny andesika hoy ny am-pitan'ny farihy tsy mandeha ho azy ry havana tsy mandeha ho azy akory tsy mandeha mora fotsiny akory ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra fa mety hisedranao olana maro zany indraindray aza dia miatra manena mihitsy tahaka nanjo ireto mpianatra reto saingy aoka tsy anana fanahina isika fa raha ny tenin'Andriamanitra no nampiditra antsika tao anatin'ny sedra isan-karazany dia ny tenin'Andriamanitra ihany no anafaka atsika raha ny tompo no arahantsika dia menoho fa tsy anarantsika ao anatin'ny sarotra ny tompo ny tafio-drivotra ry havana dia tonga tapoka teto ary zavatra mpiseho matetika zany ao amin'ny farihan'ny Galilio zany hoe sary ny zavatsarotra mety iseho eo anatrehan'ny fiainantsika andavanandro zany feverandiso zany ry havana ny filazana fa rehefa miaraka ny tompo rehefa miaraka amin'ny tompo dia misosa mora ny fiainana tsy misy olana fa dia fafinaretana fifariana isanandro sanandro tsy mariny zany fa rehefa miaraka ny tompo dia hoy ny teniny aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fijaliana mety miaritra ny fijaliantsika fa tsarovy kosa nefa tsy jaly mandrakizay akory fa ny Andriamanitsika ihany koa dia Andriamanitra ny fifaliana pory fon'ny tantara eto zany ry havana fa na dia ireo mpianatra ny tompo aza dia nandihy zavatsarotra mety isambara voarany ranomasina ka isika mpino ry havana rehefa mana tanteraka ny baiko ny tompo dia fa mana-po ihany koa mety misy ny sarotra fa saingy tsy anarantsika ny tompo mety misy fitsapana eo mpamakivakiana ny fiainana matokia nefa matokia ny tenin'ny tompo fa tsy maintsy tafity ianao impiro moa ianao ry havana nefa sakilina hitaloza fa novonjeny ny tompo hatrany ary zany ny sorantsika ny tompo fa ity amin'izao tontolo zao tsika mety mandalo zany topatopanonjy zany mety mandalo zany fisedrano zany mety mandalo fahoriana fa ao anatin'izany tsy mamela antsika orerin'ny tompo aloha ny tenitsika ny fiderana faharoa ry havana anao hira roa avy hatrany reto zanatsika ao amin'ny sekoly
maneo amintsika fa misy tokoa ny fita avy amin'ny tompo ka isaorana azy isanandro zany. Ary fizarana faharoa amin'izao teny izao dia milaza fa izay olona miaraka amin'ny tompo ihany koa dia tsy mba havelany ho rendrika. Tsy nitazapotsiny ry havana ny fahorian'ny mpianatra Jesoa eto, fa tena namonjy azy. Nasehony tokoa fa zanak'Andriamanitra tsy toy izy, mandresy ny zavatsarotra rehetra ary fiheziny ny zavaboary. Tamin'ny alalan'ny teny raim-bava monja no nampanginany ny tafio-drivotra ka tonga tony tsara ny andro. Izany hoe nitsahatra ny rivotra ary namitsaka koa ny rano. Teny misy fahefana, mifehy ny zavaboary. Sao tsika ry havana, rehefa tratra ny fitsapana naloza indraindray dia mihevitra fa matoro ny tompo ka tsy mahita ny fahorintsika, tsy matoro na rendremana ny mpiaro anao koa ny mpanao salamo. Salamo fa 1:113. Tsy mba matoro ny tompo, fa na dia matory azy izy eto amin'ny maha-olombelona azy dia tsy foana akory maha-Andriamanitra azy, fa manana ny heriny sy ny fahefany izy, ary ny teniny dia mahery, afaka mampangina ny tafio-drivotra ka tsy amela ny mpianatra ho rendrika izy. Zany toy ry havana dia toko lehibe ho antsika, tsy amelan'ny tompo atsika ho rendrika ao anatin'ny ady sarotra izay atrehantsika isanandro eto amin'izao tontolo izao. Ny zanak'Israely ohatra tafita amin'ny ranomasina mena, na dia fahavalo matanjaka aza miaraka amin'ny soavaly sy ny kalesy no manenjika azy, fa nosokafan'Andriamanitra ny ranomasina ho lalana maina mba hizora ny zanak'Israely, satria Andriamanitra mifehy ny zavaboary izy. Tsy namela ny zanak'Israely ho tratran'ny fahavalo Andriamanitra, toy ny miampita ny ranomasimbe migodana ihany koa ny fiainantsika ankehitriny. Aza matahotra fa tsy ho rendrika ianao raha miaraka aminy, fa ho rendrika kosa ianao raha metehitra amin'ny herin'ny tenanao sy ny fahaizanao. Tsy misy afaka hamonjy atsika ry havana amin'ny olana na ny loza manjo atsika afa-tsy ny tompo ihany. Misy tokony ny olona te ho afaka fa tsy afaka, satria miezaka amin'ny heran'ny tenany fotsiny ihany, tahaka nataon'ireto mpianatra izay niezaka fa tsy tafavoaka. Raha tsy namoa ny tompo izy, raha tsy ny tompo ny asa, dia rendrika izy. Niezaka tamin'ny alalan'ny tenany izy hiala amin'ny loza fa tsy afaka. Jesoa ihany ny vahaolana, tsy mamela antsika ho rendrika i Jesoa Kristy. Rehefa miaraka amin'ny tompo ry havana dia minofa hamany olam-piainantsika amin'ny endriny rehetra izy. Fidirana fahatelo farany ry havana dia anao hira roa farany nezanantsika ato amin'ny tanketa sambatra paradisa. Petra che
Nirano feronesi
tsika ry havana rehefa miaraka amin'ny Jesoa Kristy araka venera farany zany dia hoaiza any hoany amin'ny paradisa isika tsy moramora akory ny fatokavana any paradisa fa ny sary eto ry havana dia ndeha-paratsika dia eto sy anio dia mandeha isika mizotra isika hoany amin'ny paradisa iny andarana eny dia mety isera zava-tsarotra isika iny andarana eny dia havotany tompo isika raha sendrany loza fa ambony zany indrindra dia mila ny finoatsika ny tompo ony andininy fadimy amby roapolo tapany tokana manao hoe aiza ny finoanareo zay ny tenin Jesoa aiza ny finoanareo mila finoana ry havana finoana takina Andriamanitra amintsika zany eo amin'izao andala fihazakazantsika izao takiny tompo ny finoana zany ty finoana zany dia teny malaza zany hoy ny tenin-tSoratra Masina manao hoe minoany Jesoa tompo dia hovonjena ianao ny finoanao no efa nahavonjy anao raha mba nino matiny zany reto mpianatra reto dia tsy ho taitra izy fa tsy amela azy ho rendrika ny tompo na dia misafoka ry havana ny tafio-drivotra hoy isika Jesoa mbola natory tsara teny tsotra dia zao ny hoe aiza ny finoanareo nahoana ny sary taotrinareo kely finoana ny voalaza any amin'ny Marika sy Matio satria zany ny mahatonga ny tahotra ny tsy finoana no miteraka ny tahotra finoana mafy no manatanain'i Jesoa tamin'ireto mpianatra reto satria efa nahita ny fahagagana maro izay nataon'i Jesoa ny mpianatra finoana mafy mba nirino ho hita kinanjo olona kivy no hitany teto neveriny aza hotsika fa hiara-maty aminy ao Jesoa Kristy tokony fantany nefa fa Jesoa dia tsy ho faty raha tsy efa nahatanteraka zay iraka nahampanaovan'Andriamanitra azy maefa ny zavatra rehetra ny tompo fa mila ny finoana koa zany ny zavatra rehetra dia iny mino hoy ny tenin'Andriamanitra mety mahazo ny fiainantsika koa ry havana zany tsy finoana zany rehefa tonga nge nitampoka rehefa tonga ny zava-manahirana dia hoy isika indray hoe tamena ve rehetra nitampoka tsy mahalehilahy pempenina etsero mitady izay mahasoa hay takiny tompo finoana isika eo anolohan'ireny zava-tsarotra sedraitsika ireny mitaky finoana mafy avy amintsika ny tompo rehefa anana tsika izany finoana zany dia mino fa ho tonga eny ampita isika ny finoanao ny tompo nefa nahavonjy anao mandra-pahatonga atsika eny ampita dia ilay paradisa dia takina amintsika zany finoana zany ny finoana dia tsy azonao raha tsy ao amin'ny famakinao ny tenin'Andriamanitra raha tsy amin'ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra fa mahery ny tenin'Andriamanitra miteraka finoana ny tenin'Andriamanitra ny tsy fankatoavanao zany dia miteraka loza ihany koa nefa zero tsara ny loza nanjohan'ny Jeroboama izay nanao tsinitsinina ny mpaminany hoy izy ny hoe azon'ny lay io matsy le mpaminany n'Andriamanitra azon'ny lay io sady nitondrolo le mpaminany dia iny ny zavanisy maty teo ampanondrona ny tanan'ilay lehilahy ny tanan'ny Jeroboama azafady zany no herin'ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra ihany ny mpaminan'Andriamanitra ny nanasitrana azy ivavao aho Jeroboama mba hiketraka ty tanako ty dia nifona tamin'Andriamanitra ilay mpaminany dia niketraka ihany ny tanany zany ry havana no herin'Andriamanitra ny zavaboary ny olombelona ny rivotra sy ny rano feheziny zany manana fahefan'ny toy zany koa tsika ravana malala fa raiso zany ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ety andalam-piazakazahantsika andeha hoe ny ampita isika miaraka Jesoa Kristy mety sedra zava-tsarotra isika nefa matoky tsy amelanao irerin'ny tompo fa saingy takiny aminao ny finoana mafy orina fa manana ny heriny sy fahefan'ny izy hanavitra anao fa ny finoanao tokoa dia mahavonjy anao hoentinao misedra ny zava-tsarotra
rehetra. Dia ho n'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo. Amen.